Nateraka ezika tetsy amin'ny espace Mangoté andrefa nambojana ihany koa tamin'ity androany ity ny malagasy manohana ny tolokevitry ny FFKM nanamafy ara moa izy ireo fa ilaina ny fampihavanana sy ny fihaona ny filoha efatra izay tanterahana eto Madagasikara. Nampafantatra ihany koa izy ireo tamin'ity androany ity fa isy ny hetsika goavana izay totosaina ny sabotsy ho avy izao. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay Andriamatoa Alain Andriamseza. Ny famorina vahoaka izay nataony androany dia nentina ho fanohanana ny tolokevitra izay nivoaka teny vato tamin'ny famorina nataon'ny FFKM izay dia tsy miala amin'iny ny vahoaka malagasy dia mila filaminana, mila fandeferana ary mila fampandrosoana. Izay no zavatra hita amin'izao fotoana izao. Ireo olona tonga androany ao izay mahabe ombitrano dia santiony amin'ny votsy satria solon-tenana fikambanana ireo nantsony ireo. Tao amin'izy ireo ny fikambanana izay tsy teny vato tao koa ny fikambanana izay teny vato miampy an'ireo olona efa fantatsika miserasera politika hoe olona maneho hevitra eto amin'ny firenena dia everina efa zava-dehibe izao mitranga izao satria mana-porofo amin'izao tontolo izao fa manana ny heviny malagasy ary manana ny lalany tianao aleha. Tena fahatsapana mihitsy ange fa le voadingana voalohany eto FFKM io koa moa no tena sarotra ny fijeriko azy dia nisy ny olany izay no natonga dia nanapa-kevitra hoe tsy maintsy mandray andraikitra ny anay ny zavatra misoratra eny amin'ny rindrina sy ny zavatra lazaina ny vahoaka ambenimbeny hoe mandresa andraikitra rehefa vahoaka malagasy mazava be zany. Everina fa amin'izao fotoana izao ny hany hery afaka manosika ny rehetra andeha makany amin'ny famanany olana dia tsisy afa-tsy ny fandraisan'ny vahoaka malagasy andraikitra ihany. Izy no afaka manapaka an'io hoe rehefa makariza dia aniny tsy maintsy atao. Izay no natonga anay hanainga vahoaka ary iny mbola vao fitomboany ihany tamin'ny herin'ny sabotsy izay nampiantso vahoaka olon-tsotra feno ny trano tsy omby 3 arivo ny tonga. Izao izay nampiantso fikambanana feno ny trano tsy omby mazava ho azy amin'izany fa porofo mitohaka amin'ny teny io amin'ny zavatra tetavin'ny vahoaka. Ka noho izany amin'ny heriny kosa izay dia efa hiditra amin'izay amin'ny ataontsika tena hetsika lehibe eo izay zany manomboka hikarakarany hoe hetsika lehibe ho an'ny fampihavanana eto Madagasikara. Mazava tsara ny teninay fa mandimaka any amin'ny fampihavanana izay fanaraharam-pirenena tsy afaka miandry an'izay tsy te hiavana.